napetraka tao amin'ny commune Ambodiboanara district Anambilobe faritra Diana kosa ny antsoina hoe kit de désenclavement numérique androany tamin'ny alalan'ny ministère ny poste sy ny fifandraisan-davitra ao anatin'izany ny fanarozana tanteraka ny Braony commune ny fametrahana ny relais postal sy ireo fitaovana teknôlôjika ny fametrahana internet amin'ny alalan'ny VSAT sy ny angovo amin'ny alalan'ny masoandro ny fitaovana informatique ny tablette sy ireo fitaovana maro hafa manazava ny ministre ny poste sy ny fifandraisan-davitra. Araky ny fanlazaiko moa ity resaka ity dia asa napetraky ny filoham-pirenena ny velorano faefatra sy velorano faraiky ambin'ny folo ny fanabeazana ary koa fametrahana fotodrafitrasa ary ny nanirahany premier ministre avy taty noho ny fangatahan'ny solombavambahoaka dia ametraka ny atao hoe désenclavement zany hoe mametraka toerana anankiray sady misy internet avy amin'ny satellite misy ihany koa atao hoe herinaratra alaina avy amin'ny panneau solaire ary misy réseau informatique fena irahana amin'ireo tablety dimy ahafahana mampianatra ny vahoaka eto dia nentina ihany koa ny bureau en poste mitondra an'ireo tolotra poste ary koa ireo tolotra financier ao zany ny atao hoe tsinjo lavitra tsinjo avitra sy ny tsinjo fahaterana mipetrabola ao koa ny poste monnaie ary mino aho fahalohan'ny faran'ny volana dia hoentina tia koa ny poketra mba ahafahan'ny olona rehefa mandeha izy enina ny ampitara dia afaka mampiasa ny zakakaratra.